salama va? Akory aby re? Karakory re? Ty tantara ty tantara somary mahasososotra ihany fa nefa sira izy ty ka dia toy izao le tantara. Andaondray hagnana hanao inona zay ny fagnontaniana mipetraka. Ny gasy rehefa tsy taperiny zay le izy araka ny fagnazavako isaky ny televiziona sy radio zay andehanako, rehefa tsy taperiny fehezanteny milaza zava-dalina mihitsy. Rehefa ny gasy zay no miteny hoe andao anao baolina tokoa zay mazava zay, andao anao baolina. Rehefa izy mivady no miteny hoe andao anao trano, tena anao trano zany. Fa raha ny pisipa no miteny andao anao, tsy maintsy mipetraka amin'ny fanontaniana anao inona, ary mbola gaiky zay pisipa manontany zany anao inona, anao ve dia sy fantatro? Gasy rery no manana an'izay amin'ny teny frantsay moa izy atao hoe subtilité na hoe fahasarotsarotana kely, satria ny teny frantsay koa misy zavatra ohatrohatran'izany koa ny amin'ny teny frantsay, fa ny teny gasy zany aloha ny fatapatako tsara mihitsy. Ary ny teny gasy zany tokony ho tenenina madio tsara mazava. Io anie tsy ilaina hoe hazavaina any agnatin'ny taratasy na agnaty gazety na amin'ny radio hoe nidikany hoe hananina na nidikany hoe hanao dia zao. Fa fantatry ny rehetrarehetra zany, efa fantatry zany, motonareo meo fantatrareo le dikan'le hanao, ary ny akabeazanareo efa nanao. Matetika ny lahy antitra mbola mahavita ihany, fa ny vavy antitra ohatrany tsy mahavita intsony. Fa rehefa mba tonga ny fotoana le fitsingerenan'le andro nanaovana amin'ny mariazy tsika dia mba tsara mba makany amin'ny restaurant tsika isanao, tany amin'ny restaurant taloha ihany Ieko maninona tokoa mora makany? Ieko ndao hoany dia le tamin'ny tadidinao ve enao le mbola nikotiko tamin'izany tamin'ny taona 37 iny. Nikotendriko ato amin'izany dia mbola ao le restaurant io fa efa manana spécialité hafa izy io. Tadidiko tsara mihitsy iko maninona tokoa raha mba makany amin'ny restaurant tsika. Andao ara no hoaniko no tonga ato amin'ny restaurant. Inona moa le nikomandiantsika tato tamin'iny? Nga tadidiko tsony fa commandio re zay misy Ry garçon, mba anaovy soupe chinoise ngera anaovy soupe chinoise aho fa teo anelan'izay fotoana zay ozy raha fotsy hoe alalo za andeha ho any akabony aloha fa izy ty kabony andehanana ivoaka dia nandeha nivoaka nakany ambadika any. Otry raha verina moa ny tantara tamin'ny 37 avy ninana lasopy tato nge zay dia nakasambra tao ambony tao ko akasambra nao inona indray androany. Za ohatra ny tahaka ny tsy mahavita ninina tsony koa alaty lasopy ty asiana viagra. Voaka moa ny viagra dia itsofoka ao anaty lasopy verina mianatra raha matoa avy kabony. Otry oaraile ary manino ty paty zao natao mitsangana daholo. Fa ny dokam-barotra na kapoty zany mbola raha misy tadiavina daholo ty tantara rehetrarehetra momba ny kapoty ty misy an'izany hoe rehefa mifankaty izy mivady iny izy misipa ozy izy le ray aman-dreny hoe indria rehefa miaraka misipa andry voalohany aleo izy manao kapoty aloha fa tena sao dia misy aretina amin'ny voalohany ihany anefa zay ko matetika iny voalohany iny anankitelo ny kapoty nentina roa fotsiny. Fa io venefa no voatandrina amin'izay fa raha tsy maintsy ataony raharaha tsy hitatsony izy ty fa dia aleo ataony raharahanaareo tsy maintsy ataony raharaha tsy isy dikany zany le kapoty. Ny sasany indray vao hivady misy dia fa miteny le ray aman-dreny tsy mila manao kapoty zany satria nareo olona mpivady vao sambanareo zao hiaraka io no lasa vadinao afaka 3 volana ataony raharahanareo tsy hitako zay tokony anaovanao kapoty amin'izao tsy hitako. Le bandy amin'iny mbola tsy te-hanambady ao anaty maizinao izy amin'iny manatsofoka kapoty dia kitsofoka vita amin'izay ny kitsofoka le sipa amin'izany tena ny fanontaniana tsy maintsy apetraka le sipa voalohany dia zao
izy akay mba tianao atao anaran'ny zanakao raha miteraka tsika iteraka anao ninona fa ngatsika asianao tsy mieritreritra ny iteraka zangy nanao kapote lehilahy iny raha tafavoaka tao izy dia ataontsika hoe MacGyver ny anarany tika ivoahana foana mbola nanala 5 000 tokoa moa andraso lafa dia rehefa hitalahy izy afaka 2 volana oay lelika tsy adiniko ity le 5 000 hitalahy izy afaka heritaona tsy adiniko le fika tsy adino fa any iny vola iny any iny ary ny olona anananao vola tsy adino le volana any aminao fa tsy anome izy na ohatriny anao ohatriny tsy anome izy fa tsy adininy iny tsy adiniko iny le hana omeko any foana ka anisan'izany ty olona naka vola tamiko ity dia taratasy na le defasako taratasy izy oly tia mba avereno amin'izay ho alesy mivolako misy taratasy lava be misy nalosako tany amin'ny liry ity taratasy ity efa nivakiko teto tamin'ny heritaona tamin'ny hanao zamoro mbola veriko eto ihany oly tia mba avereno lesy hoa raha samy anarany liry mba avereno lesy le volako any amin'ny laha fa tena ohatrany zao izy ity moa tamin'ny fihavanana neny fangalanilany le vola zao nananana rehefa tena tsy ana dia tsy maninona raha iatsona polisy mihitsy nge la raha ohatra la be misy le taratasy soratako zany na maly le ry avy agny toy izao ny mba taratasy nalefa ny rasamy tamiko rehefa nitakiko taminy ny volako ndraminy efa ho 5 taona lasa zao Antananarivo fa zao ho an'Andriamanitra Francis nalefa taty amiko io tompoko voaraiko tokoa ny taratasy nalefanao taty amiko mitaky lay volanao 700 francs ndramiko taminao iny mialatsiny indrindra nefa aho fa izao vao afaka mamaly ny taratasinao eto dia mankahery anao fa mbola tsy fantatra ny fotoana mety andoavako ny volanao tsy ianao rery tokoa mantsy no manambola amiko fa misy maromaro ianareo hoy ilay tsy mahay manisa ny an'ny sasany aza dia avy 2 na 3 na 4 heny amin'ny anao toy izao mantsy ny fanaoko rehefa andoa volan'olona soratako amin'ny taratasy kely daholo ny anaran'ny olona manambola amiko dia avy eo arotsako anaty satroka anaovako fisariany ireo anaran'ireo avy eo ka izay anarana voasitoko eo no alohako ny volana mariko fa eo amin'ny indray mandeha isam-bolana eo ano manao fisariana koa mahereza Andriamanitra Francis miandry fa tsy maintsy ho avy ny anjaranao na hoela na hoaingany izay milalao ihany mahazo ko raha tsy PMU izy tiako hoy raha samy anananao vola 700 000 mbola misy PS eo ambany PS ny verenako no vakina ny taratasy ny soratanao taty amiko ka teo voatsapako fa feno vavaavo sy taimbava bela izy toy ny hoe hotoriko ene lahy sy ny hoe akako polisy ene ko tapaka ny hevitro fa hoe soroko tao anaty satroka ny anaranao tsy ahazo andray anjara amin'ny fisariana amin'ny le 15 ho avy zao velomy anao fa nisy makorela tany manakara zay zany ka dara zany ka tatara ty ka tatara nagnontaniany coffee boy raiky otrino reo manao aminao 50 000 ka izany reo ka dia tsy lafo loatry dagnanahy da mety ho vety da lasa agnanahy ka da 50 000 izany ro izy ka zay tianao ataovy la ohatra ka sy zakanao zany ka dia mitadiava vehivavy hafa viavy maro le zany eritreritra sy azo atao mareo miady varotra amin'izy io ka hiady varotra karakory ianao tsy manao karakory moa ka iny any fa diso hiady varotra amin'ny akory koa anao magnino laha zao navasika anazy 100 francs isaka mipopy laha izany araka izy ka da iaho amin'ny côté anazy fa sy anao nyteny le bany iaho maro amin'ny côté anazy fa sy anao zany ka iaho amin'ny côté anazy ndao arika nagnisa am'izay 100 200 300 400
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ohatrino araka izy teo? Ha, sy renao farany teo 100. Ralay ty. Anao rô ka da mamesifesy olo ka. Anao la mbola mipody eo anao hamaraika da iaho avao koa mikoty anazy. Ha, tahiry morô, ny episiny mbola niveriny. Ha, akory sa? Da mbola masaky avao koa anao? Masaky rô iaho ka. Iaho mikoty anazy. Magnino la miaraka mikoty asika? Andao araka. Ao, magnisa telo, isa roa telo. 100 francs fotsiny. Vita ny tantara. Zavatra telo ony ny mahasamy hafa ny koksa sy ny sipanao ary ny vadinao. Ny koksa rehefa miaraka aminy ianao dia hoy le koksa hoe haingakainga anary tia. Hay izay vita mbola tsy vita ihany. Ny sipanao ony rehefa miaraka aminao le sipanao dia hoy izy hay izay ve dia vita sahady. Fa ny vadinao rehefa miaraka aminao ony dia hoy izy hoe chérie rovina ny lokona ty plafond tsika ty. Marina tokoa ve izany? Ho anareo zay efa nanandrana mba tsangano ny tanana. Ia dia manafy talenta daholo. Miaraka amin'ny madama mako dia moa dia nefa raha hoe nanao fampisehoana zao hoe tsisy vehivavy maso mijery. Be da be mihitsy le zara Francis a. Tsy fantatra hoe inona marina no tena tian'le olona anankiray hatao zany ao amin'ny fiainany. Ho teneniny ve ny fihetseham-poniny sa tsy ho teneniny? Misy efa ty le fahatrana ty ihany angamba ny mahatonga an'io e. Misy miseho vavolombelona misy ny amin'ireny le ina le misy le télé ray mandefa fivavahana foana isaky ny rivariva igny. Amin'ny télé record. Zato ka dia samy joro vavolombelona mihitsy ny ako. Fa talohany direkta tanatin'ity fiangonana ity dia tena tsy nahita tsiro teo amin'ny fiainana mihitsy ny ako. Satria za zao mba hanarany any manambady nandritra 10 taona kanefa dia tsisy tsirony ambady mihitsy amin'ny fiainana zany. Mivadika mandeha tsy mandeha aroa za moa manao ny ataoko any ambadika any dia tena tsisy dikany taminay mihitsy ny fa hatramin'izay mivavahana tato amin'ity fiangonana ity dia tena nahita fahasoavana tokoa zahay. Fa za zao dia afaka miteny aminareo eto amin'ny televiziona mihitsy fa intelo mizoira rehefa manao zahay. Rehefa nivavaka tamin'ny fiangonana io tokoa lasa sarisa miteny. Izany ve ho teneniko agny am-piangonana? Na dia nahita fahasoavana ohatra n'inona azy. Ho an'Andriamatoa ministry ny 10 alin-dahy tompoko. Voninahitra lehibe tokoa no azahoako mandefa ity taratasy fangatahana fanafoanana fiantsoana ho miaramila ity aty aminao. Noho izao antony manaraka izao. Izaho tompoko dia tovolahy vao erotrerony satria vao 4 taona monja ary ny vadiko kosa dia ramatoa efa maty vady zay. 4 taona izy io ary mananjanaka vavy efa ho 5 taona.
Ankehitriny dia nampiakariny dada ho vadiny io zazavavy zanany io, zazavavy 5 taona io, ka lasa vinantoko zany dada. Noho izany dia lasa renikeliko zany io zanabadiko io satria vadiny dadanay. Izahay mivady kosa tetsy andaniny zany dia niteraka lahy kely tamin'ny volana janoary teo. Io zanako io zany dia lasa anadahan'ilay ramatoa vadiny dada. Zodan'ny dada zany ilay zanako. Noho izany dia lasa dada farako ihany koa zany ny zanako satria anadahan'ilay vadiny dada. Ny tena raharaha nefa dia niteraka lahy kely koa i dada sy ilay vadiny tamin'ny farany taona lasa teo. Io zanany io zany sady rahalahiko satria zanaky dada no sady zavikeliko satria zanaky ny vadiko. Ankehitriny zany dia sady rahalahy ny zavikeliko aho no rain'ny vadiko satria vadiko ny renin'ilay zavikeliko. Dia izaho zany no rain'ny vadiko. Zaho ihany zany ny dadabeko. No ireo antony ireo Andriamatoa Minisitra no antony andefasako an'ity taratasy ty aminao satria araky ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia tsy azo atao ny miantso miaramila ny ray mandeha, ny ray be, ny ray ary ny zanaka amin'ny fotoana ray miaraka. Raiso Andriamatoa Minisitra ny ajambony atolotra anao. Manao sonia raha manahatra raisy ka andalina. Taratasy anankiray ho an'Andriamatoa Fatsoraly Sadamatavy. Karana indray ty zany. Avy eny amin'ny fandorana karana ery amin'ny digy. Voninahitra lehibe hoahy, lehibe ny toby fandorana karana ety amin'ny route digy ny mandefa ity taratasy ty aminao. Fantatrao tsara fa mandalo fahasahiranana ny tontolon'ny karana eto Madagasikara. Noho izany dia miantona efa ho 2 volana zao ny karamanay mpandoro karana ety amin'ny digy. Izany indrindra tompoko ny mahatonga anay hiangavy anao mba ho tonga ety amin'ny fasan'ny karana amin'ny latsinainy izao mba ho dorana. Tsotra tompoko ny antony. Voalohany dia ianao no hitanay fa matavy indrindra amin'ny karana eto an-drenivohitra. Faharoa dia ianao koa no hitanay fa manam-bola indrindra ka afaka andohan'ny karamanay. Noho izany dia iangaviana ianao mba ho tonga ety amin'ny fasan'ny karana ety amin'ny digy amin'ny 7 ora maraina mba hahafahana mikarakara ny fandorana anao amin'ny 7 ora tsy diso. Mba hajao ny lera tompoko fa sao dia laozana eo ianao. Noho izany dia rarana ianao mba tsy hihinan-kanina na hisotro toka 12 ora mialohan'io ora io. Mba hisorohana ny fofona maimbo mety vokatry ny fipoahan'ny kibo be anao no antony izany. Tsaratsara kokoa raha tonga dia mihinana fandiova-kibo ianao. Raha sanatria ka tsy voaraka ao mantsy ireo fepetra ireo dia mety tsy ho azo aleha mandritry ny adiny 2 eny amin'ny route digy eny ka ho raharaha amin'Andriamatoa Ravalomanana. Iangaviana koa ianao mba hitondra reto fitaovana manaraka ireto miaraka aminao. Kitay maina tsara ray sarety. Raha sanatria ka tsy maina tsara ny kitay entinao dia mitondra pétrole 2 litatra. Sachet plastika iray mba asiana ny lavenina anao. Siny na so na tavoahangy plastika asiana ny jaboranao rehefa mitsonika. Azadiny ny mitondra ny karamanay 750 000 francs isaky ny olona dorana. Efa TTC io. Marina fa tsy mandray chèque izahay. Dia misaotra meloha tompoko. Raiso Andriamatoa etsetretra manao sonia raha mirehitra briquet. Talehin'ny fandorana karana ety amin'ny digy. Asotea. Fa eto zany rehefa otriny hoe ahitana taratra ny fahantrana sy ny fananana ny telefona mbola misy zavatra hafa eo koa ty tomobile. Fa zesizesy tamin'ny tomobile kité zany ny sasany noho ny asina feona brrr asina CD koa hoe ny changeur lasa hoe chargeur koa nefa ny changeur kely anaran'ny zavatra iny fa tsy chargeur la petaka ary amin'ny vodiny tomobile riny. Asa misy enak zesizesy taby isan-karazany. Fa ny zavatra tsy mahendry ny mpanana tomobile dia le olona sasany te hanan-karena le mamaky tomobile. Nisy bandy namana tena tratra misy tamin'io. Napetrany teo amin'ny 13 mai teo ny tomobile. Vetivety teo izy.
tonga tany am'le brown andehanany le ry tonga saina oay adiniko any anaty tomobile le kitapo verina sokafana le kitapo sokafana le tomobile tsy eo le kitapo ahoana nisy namaky ny tomobile tsy eo le kitapo tsy eo ny radio kasety nisy namaky ny tomobile ary le kitapo mihitsy zany ny tena nalaina le kitapo tsy nisy vola tao agnatiny fa nisy karakara-panondro nisy dossier de ndrefandresaka tamiko moa le ry zany de ny tena zaly ty tena mahakaleo ahy mihitsy le mpamaky tomobile fa ndeha fandriako eo manaraka asiko kitapo mihitsy ny ao anatin'ny tomobile ko fa fenoko tay ao anatiny eo de izy izy mety koa ty zany fa azadiny fa ao anaty baiboly eo misy hoe fa ho avy toy ny fiavian'ny mpangalatra zany hoe tsy fantatra misy zany hoe roviny na roviny lahy no hisy amaky ny tomobile lahy ilahy hitondra tay ihany isan'andro zao agnaty kitapo io de tay ihany mety ho afaka 2 volana vao hisy amaky ny tomobile mety ho afaka 5 taona vao hisy amaky ilahy hitondra tay isan'andro zao isaky ny andeha hiasa maraigny zany la de iteneny la le zanak'ela izy oraky mba prépareo kely angeny etany dady le kitapo tay couvert dady ary io tay io amin'ny voalohany ihany mbola mandomando fa rehefa aveo maina tapabolana angamany de efa maina mikaraikona mihitsy ao agnatiny io fa ela nefa tsy voatery iorery ny kitapo entana fa tsy maintsy mitondra kitapo 2 ndraiky tena misy document tokoa ndraiky efa misy tay ao agnatiny ao ary isy remarque vao miala otragno ala maraigny ka ny garage ny lisany somary lavidavitra ery misy ny tomobile vao mandeha eo izy de efa hitany olo manodidina indray le kitapo feno tay tsy maintsy andeha ny resaky ny manodidina kitapo tay ange ino etin'iny fa ny oloza tonga ry amin'ny ministre ala nifamadika le kitapo sokafana mba zafady hoe le dossier sokafana tay le adino fa ny gasy a hoy ny tenyle namako itseloniny hoy itselonina hoe ny gasy ny ely zavatra me tsara velatsy daholo nge ny gasy etreretany lafotsy fa ny tena fisainany le gasy nge raha vao miresaky izy de ohatrany afeniny le tena zavatra andeha ataony ohatrany hoe raha vao mikozy ala zany tonga de tapahany le anankiray azafady aloha tsy hoe manapaka ny teninao nefa ny izy andeha anapaka rehefa tena ohatsy hoe mireve eo lisany miala tsy indrindra tsy hoe mandao korana nefa izy andeha andao korana nefa mbola koziny any tsy hoe andeha ho andao korana ary misy an'le hitanara bofulina zany efa maty efa ho 3 mois mihitsy mbola misy olona tonga ihany avy any andeha mangela miala tsiny fa tsy hoe mamofo tamandry ny elary amofo tamandry hoe tsy mamofo tamandry sa efa nanadino andra bofinay matiko ela mbola mamangy ihany tsy hoe tonga amendrofendro fa mamendrofendro rangahy ela zay tsy mila vangina tsony ary ahoana ozy le gasy am'le hoe tsy mifosy olona fa raha ihany andeha ifosy izy amin'io tsy mifosy olona hoany izy nefa ny andeha ifosy izy ka izao metsara velatsy rangany gazy efa lazao ny marina misaotra tompoko ary io ny fahasambarana nomen'Andriamanitra atsika goavana indrindra tsy azo atakalo tsy azonao soratana tsy azonao hiraina tsy azonao atao tsisy afaka milaza azy mihitsy ny vavan'olombelona na iteny ianao hoe nahafinaritra niaraka tamin'le siprina niaraka tamin'ny bandry tsisy atsapany zany ianao irery ihany no mahatsapan'izay ary tsy ho azonao soratana zay tsy ho azonao azavaina amin'ny tonokalo zay tsy ho azonao atao hiry zany tsisy mahatsapan'izay izay harena lehibe zay no fahasambarana eto an-tany tonga miaraka de fahombiazana ary fiteny ampiasaina be mpampiasa am'izao fotoana zao zany neo amin'ny trésumé be de be ny terme ampiasaina eo ary raha vao misy zavatra lazaina ohatra zay de tsara mba hoe mifankahazo namako rehefa manao fampisehoana amin'ny voalohany apetraka foana hoe tsy maintsy mba hifankahazo tsika hoe resaka ina ny fampiresantsika eto fa raha vao hoe miteny gasy azo zany
dia mba tokony mahazo teny gasy nrehetrarehetra fa miresaka mate nisy mpianatry ny science tao deuxième année angao izy nanao excursion tany Vontovorona tsisy nitondra fakatsarina iray azy nefa mba tsara raha nitondra fakatsary mbola asiana teny frantsay keo any ono a nareo verirety nisy nitondra pareil za nitondra ozy le bandy manina raha mbalaina sary zay pareil génital ako misy dokam-barotra na organisme anankiray zay milaza mipetaka ao ny sary dia raha ho anao tanora zay tsy mbola tokony hiditra misehatra ny fanambadiana azo atao angeny miala voly miaraka amin'ny sipanao dia misy sarin'le bandy eo miaraka miala voly miaraka amin'le sipa mitendritendry gitara hitendry gitara ve no andaniako andro miaraka amin'ny ty sipy ty 2 volana 3 volana hery taona tendry gitara foana ny azo antoko aloha tsy ho be voka mihitsy izy tsy ho be voka ny gitara mihitsy izy fa ny zavatra tena andehanany fanetanana zany zao dia hoe aza mbola mifampikitikitika ny tanora raha mbola tsy ampy taona ny taona hatramin'ny 4 taona moa ny atao hoe ampy fa rehefa mahavelona ny vadinao ianao mahavelona ny mety ho zanakareo nareo ampy taona zay 4 taona zay tsisy fetrany zay ny ara-panjakana moa napetrany hoe 20 taona ary raha ohatra moka 7 taona dia manahoana nefa mbola tsisy asa mbola tsy mahavelona vady aman-janaka zany fa tsy hoe tsy mahavelona iny koa fa mety nefa ny am'izao fotoana zao misy ankizy kely mbola 12 taona ankizy vavy indrindrandrindra 12 taona 1 taona dia efa miarakaraka mifampitaritarika eny io tazatsika eny amin'ny arabe fotsiny eny mifampitaritarika fampisakamikambona raha va mahazo takotakony reny vampindakondana raha va tena mahazo maizimaiziny ary ny masosotra an'io zavatra io rehefa ho resana pahabe maso mahamenatra indrindrandrindra misy ray aman-dreny eo misy olom-pady eo tsy azo resana nefa dia te hiresaka an'io daholo ary ny zavatra mahagaga dia ity eto ambonin'ity tany tya io ny zavatra lazaiko teo hoe tsara indrindra mahafinaritra indrindra nefa dia io ny tena fady indrindra mahagaga ne zany zay manao an'io ny fahotana zay manao an'io ny vetaveta dia vetaveta ho ny ratsy enao ty koa vetaveta na mbo sedra miaramiaraka izy mijamijamy mbola tsy tena mpifaninana loatra fa le mbola fampisarisary zory reny inona zao ny ao an-tsainao zy ao an-tsainao ihany ny ao an-tsaiko ka enao ty vetaveta hainary kosa vetaveta koa ka ny saina mandeha lavitra rehefa zany vetaveta zany no resahana ary nefa ny raha vao hoe Saint Valentin hanao zamoro tsy maintsy io aza miresaka hoe gitara tendrena amorona tononkalo anao tsy zany fa resaka io confrontation ihany na ina ola zay na confrontation ihany rehefa vita ny confrontation afaka mandeha ny solotenany oa mody ary ny teny nampiasaina teo mbola zay fa tadidiko mako le teny nampiasaina teo misy teny be da be mihitsy nampiasaina teo nisy mpanao sary tamin'ny gazety anankiray zay tena nahita mihitsy ny ary ianao zay hatraminao amonjenao grevy tany ihany tena rehefa manao confrontation tsika premier tour ihany ianao dia vita ka za rerakako premier tour de vita zanaky ny filoham-pirenena ty misy resaka hoe trano villa Antoinette ary tafiditra zanaky ny filoham-pirenena misy trano ngeza be aorona tsy ara-dalàna any amin'ny toerana anankiray tafiditra zanaky ny filoham-pirenena ary ny olona any ambanivohitra nge olo zao tezitra daholo fa hitondrany zany aretina vaovao zany ray mihitsy fa inona zany aretina vaovao zany ray inona ray fa tsy ty le hoe sofilisy tsy hoe tiana hiresaka ny momban'ny olona anankiray fa
betsaka hono ny olona somary efa leo an'le fiainana ohatr' zay. Misy an'izany tena izy sitiavany mihitsy ny arenge hony hoe mitondra tomobile izy de tsy manara-dalàna sakana ny polisy azafady ny papier ny tomobile anao mademoiselle na madama ko moa fa iza moa ianao manontany ana za polisy nga tsy fantatrao ny raiko hoana ny afantarako ny rainaoko nandreninao ara tsy mahafantatra hoe iza ny tena rainaoko. Ary misy le olona le voalazako teo le hoe nahoana koa re olona reo no manaonao foana ohatr' zany ireto karazan'le olona re Joël sy Jean Paul mety tafaraka tao anatina taxi brosy misy nanafika teo atsimo viol fanaovana ankeriny de mba miandry ihany tena mbola mahany kasetiko zay mba miandry ihany mba misy tantara ao radio anasa mihitsy amy télévision malagasy na amy télévision anakazay mandeha ma TV MBS record hoe ravinaly OTV TV plus mamteny izy le vaovao ary ny vaovao voarainay dia nisy vehivavy nisy nanolana teny akady tapaka ary dia efa voasambotra moa reo tovolahy nanao an'izany tovolahy fada miandry ihany jererery tsy sary aza hoana azahoany tele sary an'izany zavatra tsy maintsy any mitako izy manao an'izany fa nahoana no ny vehivavy ihany no misy manolana misy miviolina de mba misy miteny koa iny olona sasany raha zako reno mba misy manolana reny andeha hanolana lehilahy possible be izany hety be izany ara-boajanahary de hety hanao akery lehilahy anakiray mba nanao basy ny olona ero zany vehivavy asolo patalo zany mahita basany mangovo zay tsy nina vita asolo konslip ambany tena tsy lanesa dina moa ny vita anolana inona aleo ampiasaina ny fanondro tena ka fa raha zany no mety angambany a be de be ny lehilahy mandehandeha arivariva za fa mila ty tsy mody mbola miandry mpanondra fa tsy mety zany ary zay foana no amerimberenako hoe tsy mitovy zo amy lehilahy ny vehivavy ane samy misy zavatra ara-boajanahary amboarin'Andriamanitra mba hahatonga ny zavatra anakiray hety sy tsy hety kanefa amin'iny zany tsy ara-boajanahary hanao forcé olona anakiray anao akery de nandrano tsy mety zay zavatra zay. Ty fahasarotam-piaro ty re olona giravy io misy olona mahavatra amy telefônina ny antranony atebakebanandro mihitsiny mba hitsapana hoe ao ve ny vadiny. Allô manahoana ramose ono a i Maria zao eny ramose ono a i madama avy ao izy ramose ono a mba azonao menana vetivety ve izy tsy azo ramose fa ahoana misy lehilahy midy miaraka aminy ao an-trano ramose midy miaraka aminy ahoana sao de mba dokotera zany efa rotokom-bolana mahery angeritra zay isaky ny amy folo sasany midy ao foany tena sura ve nao ry Marie fa mamitaka ny vadika sa aloha tsy niteny an'izany fa midy ao ry zareo ka tsy fantatro zay ataony ono ary Maria mba azafady nge mba enoy amy varavarana tsy midy enge le varavarana fa mitanilanile eny tsy rio ao le ataonjareo hoe manao inona aza miala ramose
eo lasa ny Maria. Ramose, allô? Tsy hitako pao ambadiky ny varavarana ary zareo miefinefina be Ramose. I Maria, zao mekary anao any ambony rihana de jereo ao ambanin'ny tapis ao io misy lakle ao de voay le armoire io le armoire ao lehibe ao ambony io de misy revolver eo amin'ny farany ambony ao efa misy bala anankitelo ao anatiny ao de raiso zay de tifiry daholo vonoy faty any daholo izy roa. Vonona be izy Ramose. Vonoy daholo izy roa. So de madama Korery no maty eo. Aza miala ary ianao. Za tsy ala mihitsy ataovy zay zavatra zay aingany anao. Laso mariky papa eno amin'ny telefôna misy le feona basy vita zany tsy mavehivavy mpamita. Allô Marie? Eny Ramose. Zao mba tsy ahafantarana an'izy hitanao le canal andria-tany mandalo ambadiky ny tranotsika iny atsipazo any le revolver. Tsisy canal zany ange aty Ramose. Tsisy canal ahoany? Ka tsisy canal andria-tany zany fa aty Akatso ane zay no mipetraka e. Ono fangatsy 22 614 32 ty. 22 614 22 ka. Maria maty avadin'olona. Portable fixe zay ny agnarany. Fa taloha ela be tany mety tsy hitanareo ny fandraisany. Taloha ela be tany raha rano ray aman-dreny mihitsy ianao raha anambady merina manambady Betsileo. Fa merina ianao anambady Betsileo, merina ina ve dia anambady Betsileo? Anambady Betsileo ve ianao? Tsikany tsy mbola nisy tato anatin'ny fianakaviana mihitsy na anambady Betsileo. Ianao ve no anambady Betsileo voalohany ato? Eo zay aloha mbola azoazo ihany. Ny sasany ray iza tsara hoe ty vadilahy ivoangy ry dada. Ivoangy ngely ty katolika e. Tsika ane protestant e. Tsy mbola nisy tao anatin'ny fianakaviana na anambady katolika mihitsy na iray. Ela rery zao no anambady protestant. Iny mbola azo ray miforona andray. Iza hoe mivadilahy ivoangy ry dada ka. Antarisy ve sa madakôme izy? Raha vao misy antarisy miditra ao. Antarisy izy ry dada. Ole ty madakôme daholo tsika miavy. Ela rery no anao antarisy. Mba fantatra la moa ny vidin'ny unité amin'ny antarisy lafo ny tio e. Raha mbola teo zanako ihany la ajanony ihany zany voangivoangy la zany. Za tsy mila madakôme, tsy mila antarisy hiditra amin'ny tokantranoko mihitsy ny lasa fanavahana indray zany le telefôna antarisy madakôme.